12 ny volana Jona taona 2024 alahady natokany fiangonan'i Jesosy Kristy eto Madagasikara hitrotrona ambavaka ny Sekoly Fjkm manerana ny sahan'ny FJKM. Ny lohahevitra banjintsika dia ny hoe Sekoly Fjkm Mampanjaka ny fahefany Tompo. Andeha ho iraintsika izao ny hira faneva ny Sekoly Fjkm manerana ny Madagasikara. Ho amintsika rehetra ny riavana ny fahasoavana avy amin'Andriamanitra sy Jesosy Kristy ary ny fampiraisana avy amin'ny fanahy masina. Amen. Ivelatra eo anoloantsika ny salamo faha 150 ny andininy voalohany ka hatramin'ny fahadimy irahantsika manandratra ho fiderana an'Andriamanitra. Alleluia! Ideran'i Jehovah mifoky rehetra aho eo amin'ny fivorian'ny marina sy ny fiangonan-dehibe. Lehibe ny asan'i Jehovah ka dinihan'izay rehetra mankasitraka azy. Madera sady malaza ny asany ary ny fahamarinany maharitra mandrakizay. Manao izay atsiarovana ny fahagagana ataony izy, miantra sy mamindra fo Jehovah, nomeny hanina izay matahotra azy, tsarovany mandrakizay ny fanekeny. Amen. Ny hira fa 170 ny andininy voalohany no ideratsika ny Tompo. Oh
Andriamanitra rainay eo, rainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy zanakao ianao. Misaotra midera mankasitraka anao zahay. No ty fotoana ity izay sitraka ao indrindra, iarahanay miombina manerana ny sahan'ny fiangonan'i Jesosy Kristy eto Madagasikara, mitrotro ambavaka ny fiainan'ny Sekoly Fjkm. Misaotra anao zahay fa naorinao eto amin'ny mpinosin-drazana ity ny sekoly mba ho fanabeazana ireo taniketsa ny fiangonana mba hanananay taranaka vanina sady vonina eto amin'ity firenena sy fiarahamonina ary fiangonana misy anay ity. Ankehitriny ary Tompo dia manao izao fotoampivavahana izao zahay, entsinay hanomezana voninahitra ny anaranao, dia mitenena aminay hatrany araka ny fomba anao Tompo, fa miaino anao hatrany zahay mpanomponao, ary meteza manatrika feno ny fotoana izay tanterahanay ianao, satria ataonay amin'ny anaranao irery ihany zany. Misaotra indrindra Tompo. Amen. Mipetraka isika fiangonana. Tonga sady eo amin'ny fankalazana ny tenin'Andriamanitra isika zao dia hiaino isika arakizy ny amin'ny 10 minitra natokana ho an'ny ankizy sy ny tanora. Raha efa izany dia hanatanteraka ny raroa be 120 isika, ary irosy ireo mpanompon'Andriamanitra izay tarika antsika ho amin'ny vavaka sy ny famakiana ny tenin'ny soratra masina. Zao ary dia asaitsika ny ankizy sy ny tanora hitsangana, hivavaka isika. Ry Tompo Andriamanitray, Andriamanitra tsara ianao, fa omenao fotoana izahay ankizy sy tanora hitenenanao aminay isan'andro. Koa anio ary dia mitenena Jehovah fa miaino anao izahay, amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Petraka isika rakizy. Ny ten'Andriamanitra angalantsika nyty 10 minitra ity dia izay hitantsika ao amin'ny boky ny 𝙁𝙤𝙯 mpaminany. 𝙁𝙯 toko 570 manomboka ny 7:17. 𝙁𝙯 5:20 ny 7:17. Sao no vaky ny teny vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Izao no nanaitra azy io tamin'ny fahamarinany, ary ny lalany rehetra dia arovako koa. Izy no hanao ny tanànako, ary ny oloko voapabo dia alefany, nefa tsy ambola mikarena hoy Jehovah tompony maro. Tantara ny Kirosy, mpanjakan'ny Persia io rakizy, izay nampiasany Jehovah ny fahefany, ny rany andeha hanafaka ny zanak'Israely izay babo tany Babilôna. Ary tsy hoe hanafaka fotsiny, fa ny rany ihany koa hanangana indray amin'ny Jerosalema. Misy tantara anankiray ity afahantsika ankizy tanora mba mieritreritra izany tenin'Andriamanitra izany. Nisy ramatoa anankiray ondrakizy mahantra, dia niantso tamin'ny tony haino manjery tony ara-pilazantsara, dia mba nizara ny alahelony tao izy nizara ny fahantrany, ary nangataka vavaka, fa dia tena mafy ny fahantrana, efa elatsy ny sakafo. Ary rehefa vita ny filazalazany nataony teo dia nametraka adresy izy, hoe tia ny adresiko raha sendra mba misy afaka manampy ahy ianareo. Dia nitsetsekilan'izay nisy lehilahy anankiray mpanan-karena, lehilahy tsy mivavaka, lehilahy tia mpaniratsira, dia nandrabiraby sy nanesoeso an'ity ramatoa enony tao amin'ny radio izy. Dia ozy izy manotrany sekreterany, avy ianao aty, ndany ianao mividy sakafo farak'izay tsara, dia tia misy adresy, atero any amin'ny tranon'io ramatoa io. Ary raha manontany anao izy hoe iza no nanome an'ity sakafo ity, dia lasa ho aminy hoe ny devolony nanome an'io.
dia lasa ary ity sekretera nividinina ny sakafo natao farak'izay tsara dia nikarohana ilay adresy. Hita tokoa ny adresy, nandondona tao amin'ny tranon'ilay ramatoa ilay sekretera. Nivoaka avy tao ilay ramatoa izay efa reraka ery satria tsy nihinan-kanina. Dia hoy ilay sekretera, tonga tompoko a ny rahana hanatitra sakafo anao. Ireto ny sakafonao a, ity ny sakafo, ity ny ranom-boankazo, dia mazotoa homana tompoko. Dia faly be ilay ramatoa, nivaly ny vavako, faly dia nisaotra n'Andriamanitra ilay ramatoa ary nisaotra n'ilay ramatoa nanatitra. Dia gaga ilay sekretera, no azafady, tsy mahaliana anao akory ve hoe iza no nanome an'ireto sakafo reto anao? Dia koa ny valy tenin'ilay ramatoa, tsy aozisy, tsy mahaliana any mahafantatra an'izany, fa ny fantatro, ny finoko, rehefa Jehovah no miasa, na ny devoly ary a azo ny raha. Tankina teo ilay sekretera, hay moa zany izy ity, ao anatin'ny loha-hevitrintsika izao a, mampanjaka ny fahefany Jehovah. Ka na ny devoly ary a dia eo ambany fahefany a, ary azo ny rahana ary tsy maintsy manaiky azy. Izany ny tantaran'ny Kirosy, mpanjaka ny Persiaraka izy efa nirahan'Andriamanitra hanafaka ny olony tany Babilôna ary hiverina hanangana any Jerosalema indray. Ho an'Andriamanitra ireny ny voninahitra. Amin'ny fotoana hianona ny tenin'Andriamanitra isika, hiaraka hivavaka isika. Ry Andriamanitra arainay tsara indrindra, misaotra anao izahay, misaotra anao satria omenao fotoana hitanilana eo amin'ny teninao. Dia ny fananao masina ho aminay tsiraray avy Tompo malala, ho aminay izay hamaky ny teny, tsisy ho latsaka na dia teny soratra iray akory azy. Ho amin'ny mpanomponao izay nirahanao hitondra ny hafatra ho anay ankehitriny, ny fanahy masina ho aminy Tompo a, hanendry ny lelany ka tsy hanambara afa-tsy ny sitraponao irery ihany izy. Izay vaokanao, izay liana sy mangetaeta fatratra ny amin'izany teninao izany a, ny fananao masina no ho aminay tsiraray avy hanokatra ny fonay ho tany lonaka hanirian'ny teninao, ka tsy hiverina aminao foana ny teninao raha tsy nahefa ny asanao a ety amin'ny fiainanay. Dia mitenena araka ny fombanao Tompo malalo, fa vonina iainao anao izahay. Amin'ny anaranao Jesosy Kristy no anaovanay ny vavaka. Amen. Sakafo riavana ny baibolinareo ao amin'ny tantara faharoa. Tantara faharoa, toko faharoapolo, raisina eo amin'ny andinin'ny fahadimy ary atsahatra eo amin'ny andinin'ny fahasivy. Rehefa hita dia ovakitsika amin'ny anaran'ny Tompo izany. Ary Josafata nitsangana teo amin'ny fiangonan'i Joda sy Jerosalema, tao amin'ny tanin'i Jehovah teo anoloan'ny kianja vaovao, ka nanao hoe, ry Jehovah, Andriamanitry ny razanay, tsy ianao va no Andriamanitra any an-danitra? Eny, ianao no manapaka amin'ny fanjakan'ny jentilisa rehetra, ary eo an-tananao ny hery sy ny fahefana, ka tsy misy mahasakana anao. Ry Andriamanitra io, tsy ianao va no nandroaka ny mponina tamin'ity tany ity hiala teo anoloan'ny Israely olonao, ka nanome azy mandrakizay ho an'ny taranaka Abrahama sakaizanao, ary nonona taty izy ka nanao fitoerana masina teto ho an'ny anaranao, sady nanao hoe, raha manjoanay ny loza na sabatra na famaliana na areti-mandringana na mosary, ary hitsangana manatrika ity trano ity sy eto anatrehanao izahay,
fa ny anaranao no amin'ity trano ity ka hitaraina aminao amin'ny fahorinay dia hiaino ianao ka hamonjy. Mbola hotoizantsika ny famakinana ny tenin'Andriamanitra araka izay voasoratra ny filazany tsara nosoratan'ny Lioka toko 9 ny andininy voalohany hatramin'ny 15. Lioka toko 9 ny andininy voalohany ka tsahatra hatramin'ny 15. Vakina amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Ary tamin'ny sabata anankiray dia nandeha namaky ny tanimbary Jesosy, ary ny mpianana nodisaloim-bary ka rehefa nikosokosohany tamin'ny tanany dia nohanina. Fa ny fariseo sasany nanao hoe nahoana ianareo no manao izay tsy mety atao amin'ny sabata? Ary Jesosy namaly azy ka nanao hoe tsy mbola novakianareo va ny teny milaza ilay nataon'i Davida raha anoana izy mba amin'izay nanaraka azy? Fa niditra tao an-tranon'Andriamanitra izy ka nandray ny mofo aseho ary nihinana sady nanomeo an'izay nanaraka azy koa. Rehefa nefa mahadiso raha misy homana izany afa-tsy ny mpisorona ihany. Ary izy taminy tompony sabata ny zanak'olona. Amen. Hotoizantsika ny vakiteny Korinthiana 2:10 ny andininy voalohany ka hatramin'ny 11. Korinthiana 2:10 ny andininy voalohany ka hatramin'ny 11 amin'ny anaran'i Jesosy. Ary ny tenako izao Paoly dia mananatra anareo amin'ny amoram-panahy sy ny fandeferan'i Kristy dia izao izay manetry tena hono raha eo anatrehanareo, fa say aminareo kosa raha tsy eo. Dia mangataka aho mba tsy ho say rehefa tonga amin'ny fahatokiana izay kasaiko asahiana amin'ny sasany, izay manao anay ho mandeha araky ny nofo. Fa na dia alevina amin'ny nofo azy izahay dia tsy mba miady araky ny nofo, fa tsy avy amin'ny nofo fiadian'ny tafikay, fa mahery amin'Andriamanitra andrava fiarovana mafy. Fa mandrava ny fisainana sy ny zavatra avo rehetra izay atsangana hanohitra amin'ny fahalalana an'Andriamanitra izahay, ka mamabo ny hevitra rehetra anaiky an'i Kristy. Ary vonina maly ny tsy fanarahana rehetra izahay rehefa tanteraka ny fanahinareo. Mijery zavatra araky ny fisehony ihany va ianareo? Raha misy olona mahatoky ny tenany fa an'i Kristy, aoka isaisaintsaina izao indray. Fa tahaka ny maha-an'i Kristy azy no maha-an'i Kristy anay koa. Fa na dia bebe ihany aza ny firehareako ny amin'ny fahefanay izay nomeny Kristy anay ananganana, fa tsy andravanareo dia tsy ahazo henatra aho mba tsy sehoko toy ny tapitahotra anareo amin'ny epistily. Fa ny epistily hoy izy dia mavesatra sy mahery, fa malemy kosa ny fanetretenany ary ny tsinitsinina ny tenany. Aoka izany olona izany hihevitra izao, fa tahaka ny fitenenanay amin'ny epistily, raha tsy eo izahay dia ho tahaka izany koa ny asany rehetra tonga izahay. Ray masilo manamasina famiriana teny mampanjaka. Amen. Mialohan'ny hitsanganan'ny mpanompon'Andriamanitra izay hitondra amintsika ny hafatra amin'ity anio ity dia Andriamatoa Rainaivony Arivo tia nalisopitandrina aumônier national eo anivon'ny Sekoly Fjkm dia ho tanterahantsika ny laharakira fa 19 ny andininy 15.
ho ampitomboina ho amintsika marakariva ry havana ny fahasoavana mampiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy Tompo. Andesika ry havana hivavaka. Manabiazanay ianao Andriamanitra amin'ny alalan'ny teninao mba hitombonay amin'ny finoana marina. Dia amin'ny anaranao Jesosy Kristy anaovanay izany vavaka izany. Amen. Ny ten'Andriamanitra ry havana izay hifampaherezantsika amin'izao alahady natokany fiangonan'i Jesosy Kristy eto Madagasikara hisoana ambavaka ny asa fanabiazana sy ny Sekoly Fjkm izao dia ny tantara faharoa toko faharoapolo ny andininy fahadimy hatramin'ny fahasivy izay efa novakiany mpanompon'Andriamanitra teo. Tantara faharoa toko faharoapolo ny andininy fahadimy hatramin'ny fahasivy. Azontsika omena andraisana foto-kevitra lehibe zany tenin'Andriamanitra zany ry havana teny hoe ny herin'ny vavaka no antoky ny fahombiazana. Ahoana tsara hoe ny herin'ny vavaka no antoky ny fahombiazana. Dikan'izany dia zao ny anehoan'Andriamanitra ny hery sy ny fahefanananany dia zava-dehibe ho antsika raha te ahitan'izany sika ny fanomezantsika lanja ny vavaka eo amin'ny fiainantsika. Tantaran'ny mpanjaka Josafata no resahana eto, ary ity Josafata ity dia mpanjaka mpanabe, izay ny tena mampiavaka azy. Niezaka izy mba hibebaka na tombony taminy zany, ary ny taona ny vahoaka ny hiverina sy hibebaka hanompo an'Andriamanitra. Josafata mpanjaka ry havana dia nieritreritra fa rehefa avy noravany ny sampy maro izay niaina ny vahoaka dia nobeaziny zany vahoaka zany mba hibebaka sy hitodika amin'Andriamanitra, ary dia nanantena izy fa isy ny fandriam-pahalemana, isy ny fiadanana maharitra, zany mba faniriny'ity mpanjaka ity. Ny zavatra nitranga nefa dia zao, tena vao maika ny anatanjaka ny fahavalo ary tonga nanafika azy hanyherin'ny Josafata dia nivavaka izy, nangataka ny herin'Andriamanitra satria tsy vita ny tsony ny fiarovana ny fanjakany sy ny vahoakany. Ino ry havana no afatra azosika raisina avy amin'ity perikôpa ity amin'izao alahady natokany hitroana ambavaka ny sekoly sy ny asa fanabiazana eo anivon'ny fiangonan'i Jesosy Kristy eto Madagasikara izao. Ny voalohany indrindra ry havana dia izao, manoloana ny ady sarotra ho atrehana ny antehera amin'ny Andriamanitra. Manoloana ny ady sarotra ho atrehana ny antehera amin'Andriamanitra. Fantatry Josafata tsara ny herin'ny reto fahavalo avy any Asirimo izy niditra. Fantany tsara zany, ary tsy hoe fahavalo anankiray fa fahavalo telo toko mihitsy, satria ao ny Moabita sy ny Amonita izay olona sady lava be no ranjanana no matanjaka no manana fitaovam-piadiana mahery vaika, ireo no tafaraka amin'ny Siriana. Tena fahavalo mampatahotra, manana ny heriny, ary tena lian-drà mihitsy sy mahay miady ireto fahavalo ireto. Tena tsy maramila antoko anankiray no anafika ry Josafata sy ny mpiray firenena aminy, fa tena telo toko ary tena mampitondra fahaizana tokoa ny vokatra zany. Milaza zany fa tena enjana ireto fahavalo, enjana koa ny ady ho atrehana fa tsy mora kosa. Natahotra mafy Josafata amin'ny maha olombelona azy, nitodika amin'Andriamanitra izy, ary nanova ny tetim-panorona ka nataony zava-dehibe ny vavaka satria fantany fa kely ny heriny. Raha mamaky siravany eo amin'ny andininy fahatelo dia voalaza hoe dia natahotra Josafata
ka ny antsoandro fifadiakanina ho an'ny tany joda rehetra dia niangona ny joda agnataka famonjena amin'i Jehova eny avy tamin'ny tanàna ny joda rehetra hitady an'i Jehova izy. Zany hoe nataon'i Josafata sy ny vahoaka ny zava-dehibe ny vavaka ny talao tamin'Andriamanitra izy mba ho raisin'Andriamanitra tanana ny adiny. Tsarony tokoa fa tamin'ny tantarany zanak'Israely izay razambeny dia anisan'ny traikiefa ny ainan'ny vahoaka an'Andriamanitra tamin'izany fotoana izany raha niatrika ady izy dia ny fianteherana tamin'Andriamanitra tamin'ny ady rehetra nataony tamin'ny fiarahana tamin'Andriamanitra manoloana ny Farao sy ny Egyptianina dia tena niantoraka tamin'Andriamanitra ny zanak'Israely tamin'izany fotoanandro izany. Dia mazava be moa ilay voalaza ny Exodosy 7:7 fantatritsika tsara no hoe Jehova no iady ho anareo fa ianareo kosa anginy. Andriamanitra dia tena mandray atanana ny ady ny mpanompony raha tsara fifandraisana aminy. Ry havana malala ao amin'ny Tompo, tena loza tokoa ny nanjoany reto vahoaka an'Andriamanitra ireto satria voalaza amin'ny 5 zao raha manjoanay ny loza na sabatra na fahamaliana na reto mandrika na misary ary itsangana manatrika anay ity trano ity sy eto anatrehanao zahay ka hitaraina amin'ny fahorianay dia iaino ianao ary amonjy. Eo amin'ny 5 milaza an'izany zao. Ry havana malalo amin'ny Tompo, petsaka ny ady atrehantsika ary nandray misy fahavalo manambana mihitsy fa za metehitra amin'ny herinao fa mianara taka ny Josafata mitodi amin'Andriamanitra miantehera amin'Andriamanitra amafiso ny vavaka ampiasao ny lohalika manoloana ny loza manambana. Ry mpianatra malala, manerana ny Sekoly Fjkm, manerana ny Madagasikara hanala fanadinana isika amin'ny sehatra isan'ambaratonga ny avy hiatrika ady isika raha miaina ny fahasarotan'ny fiainana ny olana maro samy hafa atrehany tsirairay sy ny ankonana ireny rehetra ireny karazana ady avokoa kanefa raha metehitra amin'ny herintsika isika dia azo antoka fahorisina fa miantehera amin'Andriamanitra omeo lanja ny vavaka ary antsoy Andriamanitra mitadiavan'Andriamanitra. Mazava be moa ny avatra avy eo amin'ny soratra masina antsoy aho dia ahoana dia hovaliko ianao miaino atsika Andriamanitra ary tsarofa Andriamanitra tompony hery sy ny fahefana any an-danitra sy ety an-tany ny Andriamanitra tompontsika ary nandresy ny fahafatesana izy. Azany ry havana ny toko atsika kristianina tamin'andresen'i Jesosy Kristy ny fahafatesana. Ny Andriamanitra ivavahantsika tsy mba Andriamanitra resy lava fa mahery ny Andriamanitra ivavahantsika. Ny andrasana amintsika dia mitodika aminy Andriamanitra mahery satria hatramin'ny fahafatesana aza resina. Koa ny fandresen'i Jesosy Kristy ny fahafatesana no toko ho atsika fa tsy maintsy mandresy isika miaraka amin'i Jesosy Kristy na inona tanjaky ny fahavalontsika. Tsy maintsy mandresy isika ary tsy maintsy mahomby amin'izay rehetra atao no ny herin'ny vavaka. Fa ny faharoa ry havana azo iaraisana ny tenin'Andriamanitra ty tokoa dia ty anto dia ny hoe manoloana ny amba ny fahavalo manantena valim-bavaka avy amin'Andriamanitra. Manoloana ny amba ny fahavalo manantena valim-bavaka avy amin'Andriamanitra. Na dia natanjaka sy nahery aza ny fahavalo teo ny Moabita, teo ny Siriana sy ny firenena miaraka aminy dia natoky sy nanantena ny herin'Andriamanitra tsy to Josafata. Ny Evi-bavety izay voarakitra amin'ny vavaka Josafata ry havana dia maneho ny fanantenany sy ny fahatokiny fahamaly vavaka azy Andriamanitra. Hoy mantsy izy: ry Jehova o Andriamanitry ny razanay, tsy ianao va no Andriamanitra ny an-danitra, eny ianao no nanapaka amin'ny fanjakany jentilisa rehetra ary eo an-tananao ny hery sy ny fahefana ka tsy misy mahasakana anao.
ry Andriamanitra eo tsy ianao va nandroaka ny mponina tamin'ny tany ity hiala teo ny lohan'ny Israely oninao ka nanome azo mandrakizay ho an'ny taranak'i Abrahama sakaizanao ary nonona tatizika nanao fitoerana masina teto ho amin'ny anaranao sady nanao hoe raha manjoanay ny loza na ny sabatra na ny famalinana ny reto mandringana na ny sary ary itsangana anatrika ity trano ity sy eto anatrehanao zahay fa ny anaranao no ao amin'ity trano ity ka hitaraina aminao amin'ny fahoriana dia hiaino ianao ka hamonjy zany ry havana no ampahany tamin'ny vavaka nataon'i Josafata ary dia tena namonjy azy tokoa namonjy ny olony tokoa Andriamanitra fa tsy nitaza-potsi ny fahoriana sy ny loza manjo ny vahoakany valim-bavaka avy amin'Andriamanitra izany na dia tsy takatry ny saina azy tsy takatry ny sainy Josafata ny planina n'Andriamanitra teo amin'ny fiainany sy ny vahoakany dia ny ekeny ampahatsorana fa miaino sy mamaly vavaka Andriamanitra ary zany ny fototry ny fandreseny ekena fa niteraka adi-panahy tokoa ho an'ity Josafata ity sy ny vahoakany fa tsy mora akory zany nandrava sampy zany nataon'ny Josafata ane zany noravaniny toeram-panimpotsampy teo amin'ny fanjakana ary nobe azy sy notezainy mba hiverina nompo an'Andriamanitra ny vahoaka dia Andriamanitra Abrahama sy Jakoba ary nananteny izy fa rehefa nobe aziny amin'izany ny vahoakany notezainy nampianarina dia anjaka ny sedanana nefa maninona ny mbola misy ihany ny fahavalo manambana anyherin'ny Josafata dia ny natoky nanana finoana mahafiorina tsy azozogosonina fa matoa avelan'Andriamanitra hiatrika sedra avelan'Andriamanitra hiatrika ady ity mpanjaka ity sy ny vahoakany dia anehoan'Andriamanitra ny heriny sy ny fahefany tsy to zany ka tonga nyreto vahoaka reto hiantoraka aminy sy hanatena azy ary hanatena ny herin'Andriamanitra tsy to sy mahagaga ry havana malala amin'ny tompo ry mpanabe malala ato amin'ny Sekoly Fjkm manatena valim-bavaka avy amin'Andriamanitra manoloana ny fizahantsoetra ny adi-panahy ny fanadinina izay atrehtsika fa izao rehefa miandry valim-bavaka ny valim-bavaka avy amin'ny tompo tsy izay ao andohantsika akory fa izay mahasoa atsika no omen'Andriamanitra atsika mety mangataka bisikileta ianao zao mba meo bisikileta fa nomen'Andriamanitra anao mandeha tongotra mety mangataka ianao hoe mba omeo tomobila fa nomen'Andriamanitra anao bisikileta mety mieritreritra koa anao Andriamanitra ataovy afaka fanadinana dia mety ho afaka fanadinana ianao zay ny valim-bavaka omen'Andriamanitra fa mety valim-bavaka omen'Andriamanitra koa tsy afaka fanadinana ianao fa mieritona ianao omena mansion zany hoe valim-bavaka zany tsy izay mifanaraka amin'ny lohantsika akory no atao hoe valim-bavaka fa izay mahasoa atsika araka izay tarihan'Andriamanitra atsika nena tsy avelan'Andriamanitra mandalo fizahantsoetra avelan'Andriamanitra hitomany fa momba atsika mandrakariva Andriamanitra ary tsy mamela atsika ho irery Andriamanitra zany ry havana ny valim-bavaka men'ny tompo atsika ny tena valim-bavaka azo antoka dia nanomezany an'i Jesosy Kristy mba hamonjy atsika valim-bavaka avy amin'Andriamanitra Jesosy Kristy tonga nofo hamonjy atsika nandresy ny fahafatesana nitsangana tamin'ny maty fa raha manatena valim-bavaka sika dia matoky fa fantatr'Andriamanitra izay mahasoa atsika izay ilaitsika eo amin'ny fiainatsika ko mahereza sy mahantanja fa momba atsika Andriamanitra miandany amintsika Andriamanitra dika ny tena hoe miandany moa dika ny tena hoe momba atsika Andriamanitra dia miandany amintsika Andriamanitra miaro atsika Andriamanitra eo anilantsika mandrakariva Andriamanitra na misy aza ny fahavalo ary mampahomby atsika amin'izay rehetra atao Andriamanitra dia voalazany soratra masina moa ny amin'ny Isaia 3:7 hoe raha mandeha raha mitany rano ianao dia ombanao aho ary raha mitany ony ianao dia tsy hanafitra anao izy raha mandeha mamaky ny afo ianao dia tsy homay ary tsy rehetra aminao ny lelafo koa aza matahotra fa mombanao aho ny tompo
aza mierikerika foana fa izaho Andriamanitra ao mampahery anao aho sady mamonjy anao eny mitantana anao amin'ny tanana kavana ny fahamarinako aho. Isaia 47:7. Noho izany ary ry mpianatra malala, ry mpampianatra, ry vahoaka miaino fiangonana malala miaino an'izao ten'Andriamanitra izao. Mitombena tsara mitombena tsara miandry an'i Jehova ianao ka manantena azy. Araka ny voalaza amin'ny Salamo tokafina. Salamo amin'ny soratra masina izay nambara tamintsika ihany koa fa tena mila matoky an'Andriamanitra isika. Ry havana malala be dia be ny mampitebiteby atsika. Ao zao ohatra iainantsika zany hoe misy ny maka olona ny mangala jasy manao an'izao hoe ny fahasahiranana ny vidim-piainana ady daolona ny saina sisa fa maninona morenina velan'Andriamanitra hitrange fa zao ny tadidio ry havana ampandalovin'Andriamanitra fizan-toetra isika ary fizan-toetra dia fanadinana ary tsy misy olona mianatra ka tonga dia afaka tonga dia mifindra klasy na mahazo diplôma raha tsy mandalo fanadinana. Ny fizan-toetra dia fanadinana ka manoloana ny fizan-toetra manoloana ny fanadinana sain'Andriamanitra trehantsika dia matokian'Andriamanitra miantehera amin'Andriamanitra amin'ny alalan'ny vavaka ary atao fisainanao ny fanantenana ny valim-bavaka atolotr'Andriamanitra fahero anao zany ary dia matoki fa fantatr'Andriamanitra izay mahasoa antsika ary raisin'Andriamanitra tanana ny fiainantsika sy ny aditsika satria efa nitsangana tamin'ny maty izy ary nandresy ny fahafatesana. Ho amintsika rehetra ny fiadanana. Amen. Manoloana izany tenin'Andriamanitra, sitrapon'Andriamanitra ho antsika izany dia matsiaro tsy tanteraka isika ko andeha hivavaka isika hifona eo anatrehan'ny Tompo. Matsiaro menatra sy mangay aizay ry Tompo manoloana ny teninao. Ndraindray tokoa dia manoloana ny ady sarotra izay atrehanay dia toa tsy matsiaro anao Andriamanitra izahay. Kanefa tamin'ity an'io ity dia nampafantatra anay ny teninao fa raha manoloana ady sarotra izahay dia mila mentehitra aminao Andriamanitra satria ao aminao rery ihany no misy ny famonjenanay. Ary na inona zavatra mitrangy ato amin'ity zao tontolo izao ity dia tsy manana mpamonjy afa-tsy ianao Jesosy Kristy izahay. Nampianarinao anay koa tamin'ity an'io ity Tompo fa manoloana ny amba ny fahavalo ny fiantsiana maro samihafa izay mitrangy eo amin'ny fiainanay dia mila mivavaka izahay ka tsy mitsahatra mba hanantenanay valim-bavaka mandrakariva ao aminao Jesosy Kristy. Tompo, mivavaka izay ankehitriny manoloana ireo zavatra mifamaofao eto amin'ny fiainanay, ny fiainan'ny firenenay, ny fiainan'ireo taranakay dia mivavaka izahay ny arovanao ny taranakay Tompo. Manoloana izao fiantsiana maro izay mitranga izao dia ianao Andriamanitra no hiaro ireny taranaka ireny ka mba homendrika ny anaranao sy efa voavidinao sy voavidinao tamin'ny ranao sarobidy izy ireny ka ho arovanao araka ny habeany indrafonao. Dia mangataka aminao izay Tompo hiantoraka sy hentehatra eo aminao ary ampitombo mandrakariva ny fiainam-bavaka eo anivon'ny tokantranonay, eo anivon'ny fiarahamonina misy anay, eo anivon'ny Sekoly Fjkm rehetra manerina ny Madagasikara. Mba hiarovana anay, mba hiaina amin'ny teninao izahay ary indrindra anisany mampiavaka ny sekolinao Andriamanitra ny fiainana amin'izany teninao izany. Ko matoky izahay Tompo fa hiasa mahery amin'ny fiainan'ny Sekoly Fjkm rehetra manerina ity nosin-drazana ity ianao ka ho tena ho fanasina sy fahazavana tokoa izany mpianatra izay beazina ao anatin'ny Sekoly Fjkm izany, ny mpampianatra manabe ao anatin'izany Sekoly Fjkm izany dia mametraka ny fikasana tsara rehetra izahay Tompo amin'izao sisao mba ho tanteranao Andriamanitra amin'ny fiainanay sy ny sekolinay amin'ny anaranao Jesosy Kristy. Amen. Andeha ho iraintsika ny hira 700 ny andininy voalohany.
koa mitsangana ary andray ny teny somafaly teny famelan-keloka izay omeny tompo ho atsika. Hoy ny tompo, fitiavana mandrakizay ny tiavako anao, koa izany namparetako famindrampo anao. Kristy izay tsy nalala ota dia efa nataon'Andriamanitra ota, dia hamonjy atsika mba ho tonga fahamarinan'Andriamanitra ao aminy koa isika. Voavela ny elokareo noho ny anaran'ny masina. Aleloia, mideran'ny tompo. Sambatra ny olona izay voavela ny elo sy voasarona ny fahotany. Sambatra ny olona izay tsy sain'i Jehova eloka ary tsy misy fitaka ny fanainy. Amen. Ny olona izay voavela eloka ry havana dia tsy menatra manambara ny finoany, koa andeha hanambaratsika ny finoantsika ary ny fanekempinoana laharana voalohany manao hoe: mino n'Andriamanitra ilay tsy tompo-panao ny lanitra sy ny tany aho, ary mino Jesosy Kristy sanay tokana torisika izay nitorotorona tamin'ny fanahy masina, nateraka mariviritsiny, nijaraka tapa-droplato, nombona tamin'ny azo fijaliana, matsika nalefina, nidina tany fiainantsika, nitsangana tamin'ny tamin'ny andro fatelo, niakatra many lanitra, niperaka vavandriamanitra maitsi-to, avy any amin'ny tsara ny velona sy ny maty. Mino ny fanahy masina aho, fiangonana masina manerana izao tontolo izao, fiangonan'ny olona masina, famelan-keloka, hitsangana ny tena maty ary ny fiainana mandrakizay. Amen. Miara-mipetraka isika ry havana. Izao dia tonga eo amin'ny famakina ny afatra avy amin'ny foibe fitondran-tsekoly Fjkm isika. Toy izao ary ry havana ny afatra avy amin'ny foibe fitondran-tsekoly Fjkm amin'izao alahady nasionaly hitondrana ambavaka ny Sekoly Fjkm izao. Isaoran'Andriamanitra noho ny fitantanany ny fiainan'ny Sekoly Fjkm ka nahatratra indray izao alahady hitrotrona ambavaka izao. Isaorana ny filohan'ny Fjkm sy ireo birao mpiandraikitra foibe, ireo mpiandraikitra foibe ny amin'ny fiheverana tsy miato ny sekoly. Isaorana ireo mpanatanteraka rehetra tarihin'ny ray aman-dreny sekretera jeneraly ny amin'ny fiarahana mandavorary hatrany ny asa eo anivon'ny sekoly. Tolorana fisaorana ireo président synodaly, talen'ny FPMP, ireo mpitandrina sy ireo talen-tsekoly miara-mihevitra hatrany ny fampandrosoana ireo sekoly eo ambany fiadidiana. Maneho fankasitrahana feno ireo mpampianatra, ireo mpandraharaha izay mandavorary sy mikelaina fatratra amin'ny asa fanabeazana. Isaorana etoana ireo ray aman-dreny izay nisafidy ny Sekoly Fjkm hanabeazana ny zanany. Isaorana ireo fitandremana manatanteraka izao alahady nasionaly izao ka manohana hatrany ny asan'ny foibe fitondran-tsekoly Fjkm amin'ny alalan'ny rakitra. Ry havana, miroso isika amin'ny fanatsarana hatrany ny kalitaon'ny fampianarana atolotry ny Fjkm. Eo ny vina izay apetratsika sy ireo tanjona ary asa maro ny andro hanatanterahana izany. Sekoly Fjkm tany ketsa ny fandrosoana sy ny fahatsarana eto Madagasikara. Ny Sekoly Fjkm rehetra dia iroso amin'ny fanatrarana ny vina ka ho sekoly mitompo sy mandroso amin'ny tany mahatanketsa azy. Sekoly filamatra amin'ny fahatsarana, sekoly mivelatra, tsara laza, tsara tantana. Zava-dehibe indrindra ny fifanohanana eo amin'ny sekoly sy ny fiangonana, koa araka ny fanapahan-kevitry ny sinoda lehibe fahasivy-ambin'ny natao tany Sambava dia iroso amin'ny fanatanterahana ny 200 ny teti-bola na mandro fitandremana manana sekoly na tsy. Fanatanterahana ny alahady natokana hanohanana sy trotrona ambavaka ny talen'ny FPMP. Fanatanterahana ny kitampi-ombonan'ny sekoly KIS. Fananganana sekoly ho fijoroana fa volombelona eny anivon'ny fitandremana. Mbola samiandry antsika ihany koa ny fifanohanana ny amin'ny famitana ny tsangam-bato fa 400 taonan'ny sekoly protestante Fjkm any Mery Mandroso. Efa vita tanteraka ny tafo, amita tanteraka ireo asa isika ka maniry hatrany ny andraisan'ny rehetra anjara amin'izany. Nandalo sedra maro ny Sekoly Fjkm, tao ny fiatrehana amin'ny valanaretina Covid-19. Teo ihany koa ny fandalovan'ny rivo-doza Batsiray sy Eminaty izay nahapotika ireo sekoly maro.
isaorana ireo ny fanampy tamin'ny fanolorana ny vonjirano vaky ho fanohanana ireo mpiara-miasa amintsika. Miroso hatrano ny Sekoly Fjkm amin'ny fampiaditsiana ireo zazatra mpahasembanana hiditra tsekoly. Isaorana ireo FPMP sy ireo sekoly izay hiasana ka efa mandray an-tanana ireo zanatsika ireo. Ho tanterahana voalohany amin'ny Tomasina synodam-paharitany sy fampiadidim-pampianarana vavahadin'ny filazantsara ny 30 volana Aogositra sy ny voalohany ary ny 2 volana Septambra taona 2020 izao ny fionamben'ny mpampianatra mpandraharahan'ny Sekoly Fjkm. Anentanana ny Sekoly Fjkm rehetra hiomana sy hitrotro ambavaka izany fotoan-dehibe izany. Ny famaranana amin'ny taom-pianarana eto anivon'ny Sekoly Fjkm dia ny 24 volana Jona taona 2020. Mandritra izany no anatanterahantsika président synodal taleparitra fa ny pompivavahana hitondrana ambavaka ny mpianatra rehetra hanala amin'ny fanadinam-panjakana sy ireo fanadinana samihafa ary koa famaranana ny taom-pianarana 2020 sy 2020. Farany mampahery sy mirary soatsika ary mivavaka ho an'ireo zandry zanaka hanala ny fanadinam-panjakana amin'ity taom-pianarana ity. Ombanareo hatrano ny Tompo, manao veloma finaritra anareo amin'ny anaran'ny Tompo, ny tonian'ny departementan'ny sekoly Ramatoa Rakotondranaivo Domoina. Dia ho an'Andriamanitra irery ihany ny voninahitra. Iombom-bavaka isika. Misaotranao izay ry Andriamanitra ray zanaka ary fanahy-masino no ity andro alahady izay hitondrana ambavaka ny Sekoly Fjkm manerana ny Madagasikara. Misaotra Tompo no nafahana indray namakivaky ity taom-pianarana 2020 ity ary dia ankehitriny dia efa madivadiva hifarana izany. Misaotra ny amin'ny fitantananao, fivimbinanao ny Sekoly Fjkm. Ankehitriny izay Tompo dia mivavaka ho an'ny filohan'ny Fjkm, ny Braony mpiandraikitra foibe, ny mpiandraikitra foibe izay mihevitra mandrakariva izany asan'ny sekoly izany. Dia ho tahinao hatrany eny izy ireo ny amin'izany fandiniana izany asa izay napetraka ao anivon'ny fiangonana izany. Mivavaka izay ho an'ny mpanatanteraka rehetra izay tarihan'ny sekretera jeneraly ny amin'ny fiarahana miombona amin'ny fanatanterahana ny asa eo anivon'ny Sekoly Fjkm. Dia omenao saina hatrany Tompo ny amin'izay mety ahatsara ny sekolinao izy ireo. Mivavaka ihany koa izay Tompo ho an'ny Sekoly Fjkm manerana ny Madagasikara izay tarihan'ny tonian'ny departementan'ny sekoly sy ny mpikambanao foibe fitondran-tsekoly. Ao ny président synodal, ny taleparitra, ny tale-tsekoly rehetra, ny mpampianatra, ny mpandraharaha rehetra izay anisan'ny mampandeha izany Sekoly Fjkm izany. Tompo, dia ianao ny tarika mandrakariva ny tsirairay avy izay manana an'izany andraikitra izany Tompo. Mba hisaina mandrakariva ary roso amin'ny vina sy ny tanjona mba hahatonga ny Sekoly Fjkm ho tany ketsa tokoa amin'ny fampandrosoana eto amin'ny firenenay. Mba hahatonga ny sekoly ihany koa sekoly mitombo sy mivelatra, ho sekoly tsara laza ary tsara tantana, ary sekoly mandroso ny Sekoly Fjkm. Entinay ambavaka eo anatrehanao koa Tompo malalo ny ray aman-dren'ny mpianatra izay nametraka ny fitokisana ka nampianatra ny zanany amin'ny Sekoly Fjkm. Ho tarianao hatrany izy ireny ny amin'ny asa fitadiavana rehetra mba hahafahana izy ireo Jesosy eo mampianatra ny zanany amin'izany sekoly izany. Raha mahalala Tompo ny fiainana ankehitriny tsy misy miafina aminao ny fahasahiranana
fa ho tahinao mandrakarivo rendray aman-dreny reny ho ambininao amin'ny zavatra rehetra mba hatonga ny zanany ihany koa ho tena ho be azonao amin'izany sekoly izany. Entinay ambavaka ny mpianatra izay mianatra amin'ny Sekoly Fjkm rehetra Tompo. Misaotra anao ny amin'ny fijoroana vavolombelona sehony izy ireny tsirairay avy. Misaotra anao ny amin'ny ezaka maro samihafa izay ataon'izy ireo Jesosy. Misaotra ny amin'ny valim-panadinana isan-taona satria tsy mitsanga menatra ny Sekoly Fjkm fa sekoly manana ny maizy azy ary mandroso hatrany amin'izany ezaka amin'izany valim-panadinana izany. Misaotra Tompo fa tena miasa tokoa ianao amin'ny sekolinao. Dia mitondra mbavaka an'izy ireo izay ny amin'izao famaranana ny taom-pianarana izao izay hiatrika ny fanadinana tsy ho ela ireo zandrikelinay Jesosy izay anala CPE, ao ihany koa ny anala BPC sy ny baka ny hatrany amin'ny université. Entinay ampelantananao izany Tompo malalo. Fa Andriamanitra mpanolotsaina tokoa ianao dia anolotsaina azy ireo tsirairay avy amin'ny fotoana izay hatrehany ny fanadinana ka hampandresy azy ireo ianao amin'ny zavatra rehetra. Mivavaka izahay Tompo ho an'ny asan'ny fiangonanao dia ny asa fanabeazana eo anivon'ny fiangonanao. Betsaka izy ireo tsy misy miafina aminao dia ho tahinao hatrany anie izany asa fanabeazana izany ary iroborobo hatrany Tompo izany asa fanabeazana eo anivon'ny fiangonanao izany. Dia ankehitriny izay Tompo mivavaka ihany koa ny amin'ny firenenay tsy misy miafina aminao ny firenenay mandalo ady sarotra ary hitanao ny zava-misy miariary amin'ny firenenay amin'izao fotoana izao. Ry Andriamanitra izay miasa ho anay io asehoy ny herinao sy ny fahefanao eto amin'ny firenenay ka hiasa ianao amin'ny mpitondra isanambara tonga rehetra hatrany ambony ka taty amin'ny ambany indrindra. Ny fanahy masinao mahery izay fanomenao ane no hiasa eto amin'ny firenenay ka ahatonga nyity firenenay ity ho firenena vanona atahotra anao Andriamanitra. Izany no fanirinay Tompo entinay eo ampelantananao ary dia irinay indrindra ny mampiombona n'izany vavaka izany amin'ilay vavaka nampianarinao manao hoe rainay sy ny Atsimon'Imahamasina mamasina ny anaranao tonga ny fanjakana ataony ny sitraponao ety an-tany takana ny an-tany eo alainy ny anina saza anay manomela ny erikay takana milana izay nerika taminay ary izay mitondra anay ny fakapana manafana amin'ny ratsy nanao fanjakana sy nery ary voninahitra manak'izay. Amen. Amarana izao fampopavahana izao sika riavana etona dia maneho fankasitrahana feno ireo rehetra izay niara-ny ombona tamin'izao fampopavahana natokana hitrotrona-bavaka ny fiainan'ny Sekoly Fjkm izao. Teo ireo nandray anjara rehetra nandritra ny fampopavahana, teo ireo taleparitra izay namaky ny tenin'Andriamanitra tamin'ity anio tia, teo ireo mpikambana amin'ny fohy be fitondran-tsekoly Fjkm izay tao anatin'izany fandraisana anjara izany ihany koa, ary isaorana manokana ny mpitandrina ranavina rivotiana soa izay nitondra ny afatr'Andriamanitra. Isaorana ihany koa ireo mpianatra ny solotena, ireo mpianatra ny Sekoly Fjkm rehetra manerina Madagasikara natotosa ity fampopavahana ity, ary isaorana indrindra ihany koa ny Fjkm Atsimon'Imahamasina, ny mpitandrina mivady, ny birao fiangonana, ny dekona rehetra izay niara-ny ombana taminay tamin'ity anio ity. Hamarina tanteraka izao fotoana izao sika riavana ny hira 7:110 ny andinin'ny fahefatra no ho iraitsika mialohan'ny tsodrano, ary raha efa izay dia ny andinin'ny 5 no ho iraitsika.
raiso ny tsodrano tononao antsika amin'ny anarany tompo mitay ianao ny tompo ka miaro anao mampamirapiratra ny tavany aminao ny tompo ka mamindra fo aminao manandratra ny tavany aminao ny tompo ka manome anao fiadanana amen. Petraksika ivavaka mangina. An'Andriamanitra irery ny voninahitra amin'ny anaran'ny Iray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina.